maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Mitsangana iantso sy hideran'Andriamanitra amin'ny salamo fa 3:30 hoy ny mpanao salamo: endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny dililo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka misomotra dia nisomoka iarona, izay mitsororoka morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermonina, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin'izay vahoany fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, mbola misaotra sy mankasitraka anao hatrany izahay, satria tsy mitsahatra miantso anay ianao mba hanatonanao sy handiny tena ary hanetry tena eo anoloan'ny vonaitrao sy ny fahamasinanao. Ankasitraka izao fotoana izao anie ianao, ary hitarika any amin'ny fanainao masina mba hibebaka amin'ny fotoritory sy mangorakoraka, hatoky ny famelan-keloka atolotrao, ary indraindray ny soratra masina sy ny hafatra avy amin'ny teninao hampiorina ny finoanay, koa dia mitenena ary Tompo fa miaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Matio 5:1-20 hatramin'ny 4:20. Matio 5:1-20 hatramin'ny 4:20. Naraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Efa harenareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika hoelohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika hoelohina amin'ny fitsarana, ary nazovo no anao amin'ny rahalahiny hoe olo-pony ianao dia mendrika hoelohina amin'ny sinedriona, ary nazovo no anao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalanao manana alahelo aminao, dia avelao anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandihana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalanao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hitombo ao anatintsika ry havana ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina, ambomba antsika fiangonana eo am-pandrenesana izao afatr'Andriamanitra izao. Verina manoloana antsika indray ny Matio 5:1-20 hatramin'ny 4:20. Raha ny tamin'ny alahady dia manontany anao ny Tompo: vita ve? Izay tsy maintsy natao. Inona moa zany? Tanaloha mihavana. Sao dia mbola tonga eto indray efa larobia, mbola ohatrany tsy vita. Rehefa mamaky izao soratra masina izao sika ry havana, dia hitantsika eo ambony ny 20, tsy maninona ny amin'ny 17, dia milaza ny Tompo fa tsy tonga andrava ny lalàna, ary mandra-pahatapitry ny tany sy ny lanitra, tsy ho fon'izany ny lalàna. Dia hoy izy mitaona ny mpianatra: aoka hihoatra ny fahamarinan'ny fariseo, ny fahamarinanareo. Raha tsy izany, tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ahoana ary? Dia manazava i Jesosy. Foto-kevitra enina no azavainy miainga amin'ny testamenta taloha, ary azavainy araka ny fanazavany azy kosa arak'izay fomba ny Jesosy hitaomany hiaina ny mpianatra ny lalàna. Eo amin'ny 20 tao anatin'ity anjara mofinainantsika ity dia ny amin'ny hoe aza mamono olona. Manazava izy inona ny tanjon'izany
ary ahoana ny fiainana n'izany. Eo amin'ny 720 aza mijangajanga, inona moa no tena hevitra zany? Dia ahoana koa ny fiainana n'izany? Eo amin'ny 9:30 ny amin'ny fisaoram-bady, tsy maintsy misaraka ve rehefa azo latanana njangajanga ny anankiray amin'ny mpivady? Azavainy eo zany. Ny 7:30 ny amin'ny hoe aza miainy antsitoa efa ao amin'i Jehova ny fianiananao, dia manazava koa jisony amin'izany. 9:30 maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, dia azavainy koa ny amin'izany. Ary ny 9 farany tsy havany namanao, mankalahy ny fahavalonao. Ilay tapany 2 raha mandinika ny Baiboly sika dia tsy hitantsika n'aiza n'aiza. Jesosy Kristy tsy mandrava ny lalàna fa manazava mba hahafahana miaina izany lalàna izany, mihoatra noho ny fahalalàny fariseo sy ny fiainan'ny fariseo izay atao hoe tena mpanakanto na malaza tamin'ny fampianarana sy ny fiainana ny lalàna. Ny voalohany izay tsy pian'ny tompo eto dia ny hoe aza mamono olona. Voafehinao ve ny fahatezeranao? Izay ny fandinian-tena hitarihan'ny tompo atsika eto amin'ity soratra masina ity. Ny faharoa, vitanao ve ilay tsy maintsy natao? Voafehinao ve ny fahatezeranao? Hoe aza mamono olona dia alaitsika saina avy hatrany ary nieritreretin'ny betsaka ny hoe ilay manatsatokantsy, ilay mandatsakaina, ilay mandratra amin'ny lafiny ara-batana. Fa ny tompo eto dia mijery ny aty fo, mampianatra hoe ny any anaty fo aloha loharany ny amin'izany. Raha tezitra foana amin'ny rahalahinao ianao, raha toa ianao ka manao tsinotsinona azy, raha toa ianao manao hoe tsisy ilananao foka ialahy, dia efa mamono olona ka mendrika ho elohina amin'ny fitsarana, alefa any amin'ny elo. Tsy ilay manatsatokantsy, mandatsakaina, fa ilay fototra avy any amin'ny fo. Ny fahatezerana mitohy tahaka ny Kaina, izay niditra tao amin'ny 10 minitra asinina fidirana voalohany na faharoa, tahaka ny any Kaina dia nahatonga ny Kaina andatsakaina any Abela. Ireo fihetsepo, ny fahatezerana tsy voafehy any aloha hiasana fa aza ilay vokany. Jereo ny hoe inona mitondra ny famonoana io? Ilay fahatezerana, ny fialonana, ny fiheverana ny olona tsinotsinona. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, vefianao ve ny fahatezeranao? Tezitra ka manambany, tezitra manafoka. Izany dia efa milahatra amin'ny famonoana. Raha manoloana ity soratra masina sika ry havana dia tsy maintsy haiko ny hoe mpamono. Mitovy eo anatrehan'i Jesosy araka ity fampianarana ity, ny mpandatsakaina sy ny mpanivaiva ny rahalany. Ary aloha sary an-tsaina tokoa ny rehefa tezitra ianao, iza maty voalohany ka tsy ianao ihany. Ianao ihany ny marary voalohany, eny aretinao iny, fanaintenanao iny, afindranao amin'ny hafa, dia tonga mandratra olona ianao. Izay ny tian'ny tompo ampianarana, ataovy mihoatra noho ny an'ny fariseo, ny fahamarinanareo, ny ao am-ponao mihitsy, fehezo ny fihetsem-po mba tsy ho tonga amin'ny fandratrana ny hafa. Hevero ny ratranao, sitrano eo anatrehan'ny tompo izany mba tsy ho tonga mpandratra na mpandatsaka in'olona ianao. Dia ny io ny tena tsika ry havana, voafehanao ve ny fahatezeranao? Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no anampy antsika ife ny fahatezerantsika, tsy ahatonga izany ho fiainana ka hitarika ny fandratrana na ny famonoana olona. Ny faharoa ry havana, vitanao ve ilay tsy maintsy natao? Mamerina amintsika ny 4
eo amin'ny andininy fa 3 sy fa 4 nini na antony teraka n'ilay alahelo ny rahalahy mety avy aminao mety tsy avy aminao fa nytoepony mihitsy ny tsy toininy dia adidinao ny mifandahatra amin'ny rahalanao izay tsaronao fa nanana alahelo aminao. Izay aloha no ataovy tadiavo izay havanana arak'izay azo atao fa aza mangatakandro oka aloha rehefa avy mivavaka nitana aloha izay vao mivavaka satria moa fotoana iombonan'ny sekoly alahady Dorcas fipizay izay ity fotoana ity dia indray tantara anankiray tsingery ny andro nahaterahan'ilay vehivavy reny mpianakaviana ny alahady lasa teo sady 20 martsa dia mahay mitendry zava-maneno be ny anankiray amin'ny zanany. Ny raha tian'ny indrindra dia nyraiky amin'ny 3 izay ny aloha ny afatr'Andriamanitra teo ny hoe Jesoa loharanonay feno fitiavana ny fonay dia ny arahaba ny reniny izy sady nanao hoe neny eo arahaba tonga amin'izao tsingerinandro nahaterahanao izao dia hitendry an'ilay hira ary neny raiky amin'ny 3 dia hoy ny reniny tena tiako iry io ary satrokoa ianao hitendry azy fa izao movelomba efa niombony nareo amin'ny rahalahy teo e dia nangina ilay sekoly alahady volombonina amin'ny zava-maneniny mbola tsy niombona andana aloha miombony tsisy dikany amiko izay fitendrenao ndraiky amin'ny 3 ataonao fanomezana ho an'ny tsingerinandro naterahako ho amin'ny tsingerinandro naterahako hoy ilay Dorcas andana aloha miresaka nareo amin'ny rahalahy rehefa avy any ianao dia tendreo tsara ilay hira fisaintsainy izany ry havana fiseritreritra izany tonga isika eo anatrehan'Andriamanitra ampifaly an'Andriamanitra anome fanatitra ho an'Andriamanitra anonona tonombavaka eo anatrehan'Andriamanitra eny itendry zava-maneno araka ilay tantara kely teo ampianatra soratra masina ndana aloha miombana raha mbola tsy vita izay ataovy arak'izay azonao atao fihavanana aloha izay vao fiderana sy fanoloran-tena hoy isika hoe sarotra izany raha rahantsika tsara ry havana ny hira faefatra izay ny rahantsika teny ampiandohana dia mahita isika fa i Jesoa dia nanatona antsika mihitsy tokony ho very isika tokony ho elohina isika saingy nanatona ny tompo dia lavitra nataony fanetretena no ny ainany fandavan-tena lehibe na tonga antsika vita fihavanana amin'Andriamanitra dia mampieritreritra koa ny tantara ny fiangonana hatramin'ny taloha ela mandraka ankehitriny misaotra ny tompo fa ny raviny izany atao hoe fifandirana tsy fankazahoanam-po teo amin'ny katolika sy ny protestanta nanomboka tany amin'ny mpitondra fivavahana ary nifindra teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ho an'ny zokizoky olona dia mahafantatra an'izany hoe katolika maninona dia protestant maninona fantatrareo zany ohatran'ny teny fifanesoana teny amin'ny fiarahamonina izany fanindravina izany azo atao hoe na dia mbola misy any tsy fitovikevitra dia afaka miombona manoloana an'Andriamanitra amin'ny fivavahana ny FFKM fa izao ankehitriny dia miparitaka ny fiangonana misy karazana toko-pivavahana samihafa ny madinidinika ny efa mitombo mialehibe ireo atao hoe zokony na tranainy fa ireo eo ambany mason'Andriamanitra dia hitany loatra ny fivakisany tazany loatra ny aty fony ny mpivavaka eny ny mpitondra fivavahana ny feo avoakan'ny atsy manenjika ny atsy ny feo avoakan'ny ary mandiso ny ary vokatra izany misaraka ny vahoaka an'Andriamanitra mampalahelo an'Andriamanitra koa izany tsy ho an'ny tsirairay taka ny sekoly alahady mpitendry zava-maneno sy ny ankonany fa ho an'ny isa-piangonana sy ny mpitondra fivavahana ary ny voaka an'Andriamanitra
zay tariana ao anatin'ireny fiangonan'ireny dia tsy maintsy eritreritra manoloana izao Matthieu 5:17 sy 4 zao sao hitenena ny tompo manao hoe halako ny finaonaona ny hiranareo ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo eo anatrehan'i Jesoa dia samy mpamon'olona isika mety tsy voafehanao ny fahatezeranao ka ny tena ratsy ny akaiky anao ianao na mingavinga azy ianao ny teny fanaovana tsinotsinony ianao mety tsy mbola vitanao zay tsy maintsy natao araky ny baiky ny tompo mandiny teny ianao raha oviana ianao no anatona ka ila fihavanana amin'ny rahalahy manana lahelo aminao tsy afabe le isika ry havana manoloana ny soratra masina izay novakiana teo nazavaina teo ndeha andiny tena ka hibebaka amen hivavaka isika tompo tsy miady hevitra aminao izahay nazavaina tokoa tamin'ny mpianatra tao anatin'ny fampianarana lavabe teo atendrombohitra ny amin'ny lalàna ny votoatiny ny antony sy ny tanjony izany mikitikidika ny aty fonay ny fampianaranao tsy hivelambelany tokoa ny fanarahananao ny fandalana ny fitsipika sy ny lalàna araka ny fanazavanao ny ao anatinay mihitsy no tianao mba hodiniana ary avao vokatry ny teninao tompo ampio amin'ny fanainao masina izahay mba hifeny fahatezeranay tsy ho tratry ny masoandro miletika ary iainanay ny famindrampo ampio amin'ny alalan'ny fanay masina izahay mba hifanatona bebe kokoa amin'izay manisy elanelana aminay ampio amin'ny alalan'ny fanay masina izahay mba ho vavolombeny ny fitiavanao eny anivo ny fiarahamonina rehetreny dia ianao tompony mbola nampy anay indray amin'ity tontolo andro ity raha hirotsaka antsehitra amin'ny asa mandrara fanoanay andavanandro izahay raha hitodika amin'ny tokantranonay izahay anao ny fikarakarana sy ny fandaminana samihafa ao amin'izany tokantrano izany raha hevitra izay ahafahana mahomby amin'ny fianarana izahay Jesosy tompo indreo ny mpanomponao tsiraray avy na ny manatrika amin'ny vantana na ny manaraka amin'ny ampitain-davitra tompo ianao no mahita ny momba azy ireo ary mahalala sahady izay mahasoa mihevitra araka ny fiheveranao ny ahatsara matoky izahay fa ho tanterahanao araka ny habe ny fahasoavanao amin'ny fombanao tsy takatry ny saina ny asoa ny mpanomponao tsirairay iaino ny vavaka sandratray koa ianao na raha oviana ary amaly anay no ny fitiavanao mbola misaotranao no ity firenena ity hitanao mandalo kiondalana ny amin'izay mety ho fanovana ny fiheverana ny amin'ny fanendrena ireo tompona andraikitra samihafa amin'izany tompo Andriamanitray meteza ianao mba ho mpanolontsaina endry ary aoka koa ny tompona andraikitra tandrify andray ny fahendrena avy aminao no ny asa ny fanahy masina petraka eo ampelantananao ny fiangonanao manerana ny tany any amin'ny toerana misy fanenjehana amin'ny toerana milamina mba hianararoatra ny fotoana tompo ka hiazakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara mandra-piavinao azony amin'ny tanamaherinao ny fiangonana mba hajoro tsara ho fanasina sy fahazavana indreo ny mpiarabenina aminay tratry ny tsy fahasalamana na manana olana zo hipahoriana ho akaiky azy ireny ianao ary mpamonjy morazo indrindra indreo ny havanay namanay tojo fahasoavana manokana manam-pifaliana nambinina tamin'izay natao aza velana dina ankasitraka anao sy tombo amin'ny falorantena ary ho tia sy antranamana amin'izao vanim-potoana ny karemizao Jesosy tompo mampiombona ny fonay izahay ary manambatra ny feonay amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay anio ny anina sahaza ao anay
ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodraha mitononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie, hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa, mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalaza an'Andriamanitra, rain'i Jesoa Kristy Tompontsika. Ifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo koa, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.